raha rababarakotoary sosiny Air France notsaba ny fanjakana. Fitotonganany ariary isan'ny fototry ny olana ny findramam-bola avy any ivelany. Anteny meram-pirenena mitombo ireo sombam-bahoaka mijoro mpanohitra. Alakamisy 7 Desambra 2024 manohitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ho antsika rehetra manaraka ny fahitalavitry ny MPS indray amin'ity ariva ity tonga soanao atao anatin'ny fotoana ny fampirahalaam-bavao manasana ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Ny lafy mavaon'ny politika avetrany misy kajikajy sy antony manokana no mahamaika ny mpitondra matoy azakazany izy ireo ny fifidianana ny famoahana ny voka-pifidianana ary ny lanonana fametrahana amin'ny fomba ofisialy izay misoratena falanim-bahoaka hoy ny nambaran'ny filohan'ny antoko politika Ilomada Andriamatoa Ertina Andrianarimalala tamin'ity androany ity. Iray volana monja taorian'ny fifidianana mantsy dia efa vita avokoa izany rehetra izany. Mbola tsy nisy teto amin'ny tantara nandritra ny 10 taona teto Madagasikara izany. Miazakazaka amin'ny fomba rehetra iverenana eo amin'ny fitantanana any Madagasikara ny filoha teo aloha sy ireo mpiaradia amin'ny faharetatiana nataony mialy rarinombana sy manora Andriamalala. Miazakazany Andry Rajoelina sy ireo mpanaradia aminy ny anatanterahana ny fampelezan-kevitra. Miazakazana tahaka izany ihany koa ny anatanterahana ny fifidianana sy ny famoahana ny voka-pifidianana na dia nandikana sy nanitsakitsahana ny lalam-panorenana azy izany. Amin'izao fotoana izao mbola hiazakazahana be koa ny hanaovana ny fianianana na ny investitura izay fanoraketin'izy ireo amin'ny 12 ny volana Desambra ho avy izao. Fanontaniana maro no apetraky ny olom-pirenena manoloana ny fihetsika asehony ireo olony mpitondra hatrany amboalohany. Natao ambiletra anatin'ny iray volana katroka ny kisary-pifidianana, ny famoahana ny vokatra izany ary ny fianianana. Nahitsy ny mpanao politika Ertina Andrianarimalala fa misy kajy ary misy zavatra enjehan'izy ireo ao anatiny izany hazakazaka mafy izany. Inona moa ny zavatra normal teto amin'ny tany sy ny firenena fa ny zana hoe nirosona daholo fa ofisialy rehefa miparitaka amin'ny fanasana ary ny zavatra nahavariana ary mbola tsy proclame officiellement akory ny résultat officiel an'ilay tokony navoaka ny ACC farany teo dia efa nialoavan'ireo émissaire izay na hoe nanasa na nanao lobbying tamin'ireo filoha afrikana maromaro vitsivitsy dia nahavariana tanteraka izany zavatra izany ka ny zareo zany efa mipetrapetraka ny kajy ao anatin'ilay izy hoe 14 andro taorian'ny 16 novambra dia efa mivokatra vokatra ofisialy dikan'izay misy antony lehibe manokana manosika azy ireo hiazakazaka ka raha risitsiny raha amin'ny 12 volana Desambra zao no eritreretany zareo naovana ny investitura satria misy kajy ary misy zavatra enjena ao anatin'ilay izy. Izay moa zany malahelo fa raha mba ilay fantrana sy ny tena hoe fahalatsan'ny firenena lalina no mba hiazakazahana tahak'izany dia mitehaka izahay fa tia moa ny anton-javatra tsy fantatra mihitsy tokony any amin'ny volana janvier anoany zany no tokony isian'ny investitura nefa moa dia natao alohan'ny krismasy ilay izy. Io moa zao ny tao hoe PTF tsika na ny mpiara-mambonantoka iraisam-pirenena dia namoaka ny communiqué ny amin'ny fomba fiteny diplomatika kokoa no hoe hiara-iasa amin'izay filohalany eo nefa nametraka kory zareo ny amin'ny paragrafy anankiray hoe fa maniry hatrany sy ny fifampiresahana zany hoe nahitany zareo ary ny tsy fetezana nahitany zareo ny alomalita ao anatin'ilay izy dia ny azy kosa aloha ny cadre légal ny processus électoral zany no arahany ka hitantsika hoe inona mety ho toy n'izay zavatra zay anatrika ve ny mpiara-mambonantoka iraisam-pirenena amin'ny 12 volana Desambra, anatrika ve ireo ray aman-dreny ara-panahy, anatrika ve ireo collectif de candidats, anatrika ve ireo ataontsika hoe partie prenante rehetra ny société civile, ny syndicat, ny parti politika rehetra. Ankoatra izay, nahagaga ny ankamaroan'ny olom-pirenena ihany koa ny fahitana ny filoha vaovao nanatrika ny feonam-be iraisam-pirenena momba ny toetrandro na ny COP28 any Dubai. Nambaran'ny mpanao politika ity hatrany fa orian'ny fianianana vao tokony hisy olon-tena amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy Andry Rajoelina sy ireo mpiaradia aminy. Mety nahazo fanasana izy fa raha ohatra kosa hoe nandray fomba fitenenana fomba ofisialy izy dia tsy mety ihany zany ary ataoko hoe mandika ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra
fa ireo traité zay fanaovantsika amin'ny Union européenne satria tokony aorianany investiture izany vao mandray toerana mafilo azy izay na dia tsy kely be sy ny maro ary ny vokatry fidianana farany teo fa raha izay lalanjotro zay mijerentsika dia izay ny lalan-tsaina tokony hitondran'ny filolany azy teo hoe aorianany investiture izany vao afaka miakadaba ka miteny amin'ny anaran'ny firenena malagasy. Samy andry izay mety ho toy ny raharaham-pirenena ny malagasy tsy ankanavaka indrindra fa ireo izay tsy nankasitraka ny nanatanterahana ny fifidianana ny 12 novambra iny sy ny vokatry ny kisarisary-pifidianana. Fa efa tamin'ny taona 20 sy 20 no tsy nisy fitondrana maro toerana teto Madagasikara ho kosa ny mpandrindra nasionaly ny antoko Front de Libération Nationale Andriamatoa Iada Jean-Pierre tamin'ny mpanao gazetinay androany. Vitsy ireo mpampiasa vola teto amintsika no ny tsy famarina toerana ny fitondrana itoy ary mafy izay fiamora ny mpampiasa vola izay amin'ity fitondrana manaraka ity araka ny fanadihana nataony Avitra Sondrabe sy Andry Rakotomarala. Tato anatin'ny 5 taona farany mihina avokoa ny tondro rehetra ny dangana izay tsy izy ny vidim-piainana ny totongana ny sandan'ny ariary ny emitra ho faharoan'ny farany ny laharana misy an'i Madagasikara amin'ireo firenena mahatra indrindra nanao izay ho afany ny fitondrana kanefa tsy nisy vokany tsy mipetraka ny fifampitokisana eo amin'ny fitondrana sy ny raisam-pirenena profiny izany ny tsy fananan'i Madagasikara mahasoevotany amin'ireo firenena lehibe. Ho anay dia fahefana amin'ny tanila ihany satria tsy nisy stabilité politique hatramin'izay hatramin'ny 2018 nakaty tsy nanana stabilité politique izy tsy nahafahany nanana an'ireo investisseur na iray ara ny asa teto amin'ny firenena ary dia amin'ity dia mbola mitoy ihany izany satria rahantsika mahita fa tsy nisy firenena lehibe na ny fiarahamonim-pirenena lehibe na ny communauté internationale ny félicité azy tamin'ny hoanina io fa ny prendre acte fotsiny sy nandray note tamin'ilay izy ndikan'izany dia mbola ho mafimafy kokoa ny fiainany ny firenena amin'izao 5 taona manaraka izao raha haharitra an'izany satria hitatsika fa 2,500,000 ny fidy azy tamin'ny 2018 tsy nahavita iny izy 3 millions ny fidy azy amin'ity 3 millions izay miandry fanomezana fotsiny noho izany tsy azo antoka ny mety rosony ny firenena manoloana amin'izany zavatra izany satria olona tsy vonona ny asa no ny fidy azy fa olona niandry vaty tsiny tsy vaty tsy nakonanao fotsiny. Izy fiatraikany lehibe amin'ny toe-karenany tsy fahafezana ny diplomasia hemitra noho izany ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena. Diplomatika nge ny filoha Andry Rajoelina tsy nanana tanjaka mihitsy tamin'ny diplomatika nandritra ny 5 taona nitondrany teo ary amin'ity 5 taona manaraka ity dia mbola tsy hanana an'izany izay mahatonga anazy mitady an'ilay reconnaissance maro mafy dia mafy dia mafy ary tsy naka mihitsy tsika mpitady vola afataka ny Rothschild reny natanjaka tika tamin'ny diplomasia izay tsy nahafahantsika nametraka ambassadeur rehetrarehetra tany ivelany tany vitsy dia vitsy fotsiny tafapetraka ary amin'ity tena anahirana satria fantatritsika tsara fa miena ny isan'ny olona diplomaty eo anakaiky ny Andry Rajoelina raha miohatra tamin'ny mpanoana azy. Porofony tsy fahafezana ny fitantanana sy ny diplomasia ny fidododona namonjy ny fiaonana momba ny toetry ny andro na COP28 any Dubai ho iatrany ny fanazavana. Ho mafy noho izao araka izany ny fidagan'ny fidim-piainana isam-baravarana amin'ity taona ho avy ity. Fatotosa androany ny fifidianana izay filoha-hevitry ny antemera-pirenena ho an'ny faritany Antananarivo. Tsy mifanaravitra ny elanelam-bato teo amin'ny kandida roa izay narotsaka ho fidiana nandritra izany dia ny député Narson Rafidimanana avy any amin'ny distrika Anantanifotsy sy ny solombavambahoaka Naivo Raholdina avy any amin'ny boriboritany fahadimy. Tsikaritra nandritra ity fifidianana ity fandian-tanany any no arahiny tongony ka mbola tsy afatavony azy dia efa nandihy ny iray tamin'ireo kandida izay nevitra ny kandida tokana ny tsy madika nefa ny rasa tamin'ny rehefa nisokatra ny fotoam-pivoriana fanadihana nataon'ny Germain Menjanary sy Tahirinena. Vao maraina mbola tsy fotoana nanombohan'ny fifidianana izay ho atao ety amin'ny anteny mera-pirenena Akory no efa voafandrika sy nakaton'ilay solombavambahoaka TGV izay isan'ny rotsaka hofidiana ny kafetaria fa anaovana fety sy fampiarabana. Ity solombavambahoaka ity sy ny mpikambana TGV avy amin'ny boriboritany voafidy azy no efa manomana fety sady raha ny angom-baovao atrandry. Hatramin'ny omaly alina no voalaza fa i Naivo Raholdina ihany no nahatonga anjota taratasy firotsahako fidiana. Nandritra ny fisokafan'ny fivoriana kosa no fantatra fa isan'ny kandida ho filoha-hevitra eto Antananarivo ihany koa ny solombavambahoaka Narson Rafidimanana izay solombavambahoaka lany tao amin'ny distrika Anantanifotsy. Sokatra nanomboka omaly etoandro ka mitody hatramin'ny androany mandrahany maraina moa
ny fotoana fiatsana ofidiana hatramin'izao dia miisa roa ny candidat voiray atao libra ny teneram-pirenena. Ny candidat voalohany izany dia ny solombavambahoaka Raolina Maivo eo Mantsona tao amin'ny tany fahadimy eto amin'ny Tananarivo renivohitra. Mangapaka mitsangana tompoko. Andrinatoa Rafidmara Nason Shaivofibi Paoni districtani Atastis Boa Boa raikitra avy hatrany ny fanehoan-kevitra ny tsy tokony hitondran'ireo mpandrotsabato ao amin'izy oloara ny findainy. Le fomba anaovana le fifidianana fotsiny madame le président ny tsara mba mazavatsara ny fanajantsika ny règlement intérieur kanefa ihany koa ny fanajantsika ny vote secret ny transparence ny fantatsika fa le urne dia mangataka izahay hoe samy tsisy mitondra telefona rehefa miditra anaty izy oloara any. Ny rosona avy hatrany lajabato taorian'io tao anatin'izany anefa no nitsangana ny filohan'ny vondrona parlementaire IRD ary nilaza fa tsy misy lalàna mamaritra ny tsy tokony hitondrana finday ao anaty natiora fisainana. Tsy namaly io kosa ny filohan'ny antenimieram-pirenena izay tarika ny fifidianana. Solombavambahoaka 230 no nandajabato ka lany tamin'ny isam-bato 470 ilay solombavambahoaka TGV izay efa nanomana fety sy nitondra ny pombazy tao amin'ny kafetaria raha toka 20 no vato azo ny député Narson Rafidimanana. 40 arak'izany no elan'ny elam-bato eo amin'izy roa izay nirotsaka ofidiana. Fa tsy mitombina intsony kosa ny filazana fa mbola matanjaka araka ny herin'ny tany am-boalohany ny pomba ny fitondrana eo anivon'ny anteny meram-pirenena. Ankoatra ny fikasana anongana bromaritra izay hitantsika fantsefitra iny dia nanapirofo ny fahazahoan'ny fanoherana aina eo anivon'ity androm-panjakana ity ny elanelam-bato teo amin'ny kandida roa androany araka ny fanadihadiana nataony Germain Menjanary sy Tahirinena hatrany. Solombavambahoaka 20 amin'ny 230 no nifidin'ny solombavambahoaka Rafidimanana Narson ho filoalevitry ny anteny meram-pirenena ho an'ny faritany n'Antananarivo. Izao no pirofo fa efa miamaivana ny filazana fa ny maro anisa dia mafiorina eo anivon'ity androm-panjakana ity hoy ireo solombavambahoaka avy amin'ny fanoherana androany. Raha nita tokoa mantsy dia tsy misy afa-tsy ny 40 no enanelam-bato eo amin'ireo kandida roa ireo. Nambaran'ireo solombavambahoaka ihany koa fa maro ny IRD no tsy nanaja ny consigne de vote rehefa natao miafina ny lajabato. Raha atao amin'ny anteny meram-pirenena zany jerena amin'izao fotoana izao dia azo niraisina hoe kandidam-panjakana ny anankiray nirotsaka teo kandidam-panjakana satria na ny solombavambahoaka izay nanolotra azy tamin'ny fomba ofisialy sy nanao ny karazana fampelezan-kevitra aza dia nilaza an'izay izy tena ny kandida koa ny teny an'izay hatrany fa akoatra ny kandidam-panjakana ny mpifaninana taminy zany dia kandida avy aminy tsy miankina zany hoe rehefa nijerentsika le fandeha le fifidianana teo dia azo lazaina hoe tena ndray any amin'ny andaniny ndray aty amin'ny ankilany matombo faninana amin'ny kandidam-panjakana ianao dia any amin'le ankolafy ilany zany zay ny azo ilazana azy mba tsy tenenako hoe any amin'ny fanoherana fa ho anay aty amin'ny fanoherana dia azona ivakina hoe nahazo namana zay satria raha 40 zay ny taty amin'ny fanoherana tany am-boalohany taremarika ofisialy io ny groupe parlementaire anay ihany no tena nanao fanambarana tamin'ny fomba ofisialy hoe ho mpanohitra hatrany am-piandohana dia ny ampitsikelikely zay teny an-dalana satria fatatsika fa na tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ara nisy solombavambahoaka kandida misy solombavambahoaka nanohana kandida nitikan'izay efa niala tany amin'ilay fitsipika ny feny maro anisana ny vondrona parlementaire hafa nisy azy izy
nivoakanaka am'izay safidiny de hoy zahay hoe tonga 7 zany zao farafakely ny androany aloha tamy taona lasa isika raha nisy motion de censure de nanisa 5 gouvernement ny resaka tamin'iny fa zao tsika ato anivon'ny anteny miram-pirenena ny fifandanjahan-kery eto zany nijerena de farafakeliny zany misy 7 am'izao fotoana zao no tsy nifidy ny candidat-mpanjakana zay azo adika hoe miara-ny rona taty amin'ilay ankolafy tsy miaraka amin'ny fitondram-panjakana raha tsy ahivana dia ireo solom-bavambahoaka avy amin'ny tiako i Madagasikara izay misa 12 any no nilaza tamin'ny fomba ofisialy tany am-boalohany fa ho mpanohitra eo anivonyity androm-panjakana ity tsapa nefa tato anatin'ny telo taona izao fa miha mitombo ireo solom-bavambahoaka mijoro ho an'ny fanoherana ka isan'ny nahatarafana izany ity fifidianana izay filoha-lefitra teto Antananarivo androany ity fa nitsakitsahana ny lalam-panorenana indray no ataony gouvernemanta amin'ny tsy fasahiny atrika ny solom-bavambahoaka ireo solom-bavambahoaka tamin'ity androany ity tsy fanontaniana antsoratra ny voalaza lalàna mantsy fa fametrahana fanontaniana mivantana izay raha ny vahoaka malagasy mivantana amin'ny aina aman-jery mpanjakana mbola samy andry ihany koa ireo solom-bavambahoaka raha toka hosay andrava ity androm-panjakana ity tokoa ny ao anivon'ny fahefana mpanatanteraka fanadidina mbola natao ny Germain Menjanary sy taherinena atrany voamarina tokoa ny fisina taratasy nalefan'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ho an'ireo solom-bavambahoaka manamafy ny tsy afaka hiatrika fionana amin'ireo solom-bavambahoaka ireo ny gouvernemanta efa mahazatra anay député izany hoy ireo solom-bavambahoaka saingy mazava hoy izy ireo fa mbola ny lalam-panorenana indray io hitsakitsahana io efa vonina nitsakitsaka lalam-panorenana indray ny eo anivon'ny gouvernemanta manapa-kevitra samy rery fa tsy atrika ny antenimera amin'ny fametrahana fanontaniana miainga avy any amin'ny vahoaka sy ahafahany antenimera-pirenena manao ny andraikitra fanaraha-maso ny asan'ny gouvernemanta zao moa ny tenako manokana vao mahenao le vaovao dia mbola tsy maintsy ifampidinika izy zahay fa raha ny fiaverako azy ny fanontaniana dia tsy maintsy apetraka fa atao mangarahara fa tsy any amin'ny service SRP taratasy mifono fa atao hoitan'ny vahoaka malagasy fametrahana fanontaniana amin'ny alalan'ny serasera rehetrarehetra ahafahana manao an'izany ankoatra izany misy ny lalàna mamaritra ny fandravana ny anteny miram-pirenena hoy ny fanazavany misy antony lehibe toy ny fisiana crise politika eo anivon'ilay androm-panjakana no anaovana izany fandravana izany iteraka savorivory eto amin'ny firenena raha toka sa iroso amin'ny fandravana ity rafi-panjakana anitokana mbola mijoro ara-dalàna ny fanjakana ho etrany ny fanazavana ny fandravana ny assemblée nationale nge misy antony apetraky ny lalàna misy ilay te crise eo anivon'ny androm-panjakana fa zany hoe eto amintsika moa efa samy manany fomba fampiarany lalàna tsy afaka anisy resaka be momba an'iny satria fahefany zay te ampiatrany zany fandravana izany lay tsy fahatongavan'ny gouvernemanta hiatrika ny aty anivon'ny anteny miram-pirenena tsy zava-baovao anay nge zany tato anatin'ny taona vitsivitsy farany efa niezaka ny alan'io foana ny gouvernemanta tato anatin'ny taona farany efa tena tsy tonga tsony mihitsy ny gouvernemanta zay teneko hoe tsy zava-baovao anay zany ary anisany efa nitenenanay zay fa tsy izy tsony io gouvernemanta io efa taona vitsivitsy zay efa sady tsy manaja lalàna satria lalàna nge manery anay tsy maintsy ione zany hoe efa tsy manaja ny lalàna sy ny lalam-panorenana manao tsinitsinina ny androm-panjakana mpanao lalàna no azo lazaina hoe misy tahotra tsy fahasahina hiatrika satria fantatra nge fa rehefa miatrika an'le izy aty fanontaniana no apetraky ny solom-bavambahoaka question et réponse zay zany no anton'le fionana fa matoy izy rehefa tsy sa zay aloha mahita hoe tsy sa miona amin'ny solom-bavambahoaka tsona izy efa fatany fa tsy vovaliny zay fanontaniana apetraky ny solom-bavambahoaka dia alony mpiro lazay nandroany hoe hovaliny taratasina alefan'ny gouvernemanta dia horaisina amina sampandraraha anankiray atao amin'ny anteny miram-pirenena ny inona ty izy ny fanontaniana ho alefany amin'ny gouvernemanta fa ho anay tsy mety zany
satria ny voalazany lalàna de fiaonana aty anivon'ny anteny miram-pirenena fa rehefa tsy ho avy aty ny gouvernement de avelao andeha am'izao izy ny tsy manaja lalàna am'izay manao PV de carence ny tokony ataon'ny anteny miram-pirenena satria efa tafiditra ao anatin'ny ordre du jour io hoe raha pitso mandray an'zareo aty atreto dia mbola samy miandry izay fahasahiny ny fitondram-panjakana andrava ity androm-panjakana ity tokoa ny solom-bavam-bahoaka amin'izao raha ny lalàna dia ny volana jolay no tokony ifarana tanteraka ny fitaom-piasan'ireo solom-bavam-bahoaka ireo raha tokany 15 desambra izao kosa no ifarana ny fivoriana ara-potoana faharoa ho any ity taona ity Yankinan'ny fiainam-pirenena ny fahadiovan'ny vola miasa sy modina eto Madagasikara ka tsy ataontsika manjavatra ny fandiniana ny tolo-dalàna momba ny famotsim-bola ho ny filohan'ny anteny miram-pirenena androany. Malona izany na dia tery sy efa vitaza ny fandaharam-potoana an'ireo député mandritra ity fotoam-pivoriana ity dia fanapahan-kevitra ny raisina ny tsy maintsy andiniana izay tolo-dalàna izay. Germain Menjanary sy Tahirinena. Tolo-dalàna roa no tonga eny anivony anteny miram-pirenena taorian'ny falaniny fandaharam-potoana mandritra ny fivorian'ny anteny miram-pirenena ny tolo-dalàna momba lalàna amin'ny feny asa ary ny tolo-dalàna momba ny famotsim-bola efa ela ny tonga teo anivony mpanatanteraka ireo tolo-dalàna ireo raha ny fanazavana saingy omaly vao nalefa teny anivony ty androm-panjakana mpanao lalàna manoloana ny fahateren'ny fotoana sy ny fandaharam-potoana efa voarindra ho an'ny androm-panjakana mpanao lalàna dia ilay tolo-dalàna faharoa izay isan'ny ankina ny fiainam-pirenena no irosona odininy ny 12 sy ny 17 ny volana desambra izao dia ny tolo-dalàna momba ny famotsim-bola ka raha ny fahitana azy dia fitratratsika amin'ny fivoriana ity ny fandiniana ny code du travail satria izy 395 article atsika androany nefa ny fandaharam-potoana efa nahantsika ka mampiresapesaka ihany ity code du travail ity ka raha ny fahitana azy zany a mety tsy hotratratsika amin'izao fivoriana izao ny fandiniana azy fa kosa ny filovalanana naharana fa 022 bar 2023 4 octobre 2023 mahakasika ny gafi io kosa dia ataontsika amin'izao session 12 décembre misy créneau kely amin'ny folo maraina ny andriatsika amin'ny vomiera momba ny lalàna io tiako mariana amintsika fa io vola 022 par 23 io tam 4 octobre 2023 mikasika ny gafi dia tena maika dia maika mahakasika amin'ny firenetsika izy io ary miaraka amin'inokitsy aza ny fahafana azahoana ny fahatokisana ny Madagasikara nanombo ny fampiramam-bola zany ka dia efa ela izy io no tonga tao amin'ny natabatra ny fahefana mpanatanteraka ary efa nanapahany zareo hevitra fa izao vao tonga aty amintsika no antony maro isan-karazana ka dia izay mahatonga hoe dinitsika amin'izao session zao io volavolan-dalàna mahakasika ny famotsim-bola io tsara ny mampatsiahy fa raha nitatitry ny sampandraha miady amin'ny famotsim-bola na ny samifiny ny 12 ny volana May 2024 dia vola mitentina 7.7 miliara ariary tokony iditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana no tsy tafiditra tao noho ny resaka famotsim-bola ny tombo avy telo eny izany raha hoarina tamin'ny taona 2024 izay mitentina 7.912 miliara ariary avy amin'ny resaka varotra volamena ny 9.7 tamin'ireo fandikan-dalàna io Madagasikara, Dubai, Inde, Russie ary Allemagne no anisy ny famotsim-bola teratany malagasy européana ary indiana no voakasika ary misy mpanao politika raha nitatitry ny samifiny tamin'io daty io ihany fomba fiasan'ireo mpanao famotsim-bola ihany koa araka ny tatitra atrandy ny fanaovana osika amin'ny fanakalozana arabola eo amin'ny fanondranana sy ny fanafarana entana ka eto Madagasikara sy any Chine indray no mitranga izany andrasana arak'izany ny votoatiny ity tolo-dalàna sy ny fanitsiana ataon'ireo solombavam-bahoaka momba ity tolo-dalàna ho an'ny famotsim-bola ity
Fanalavany fitsarana miady amin'ny fanjakana ny fangatahany Babarakotoarso na Gangsta Bab ny amin'ny tsy tokony anatanterana ny fandroana azy eo anivon'ny orinasa Air France niakatra tena anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana na ny Conseil d'État androany moa ity rara makasika any Baba na ifaniry Albon Rakotoarso sy ny orinasa nabakabaka Air France ity androany mialy rarinombana sy manora andre malala. Tamety androany ity no niakatra teny anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana na ny Conseil d'État i Babarakotoarso na ifaniry Albon Rakotoarso izay tsy ivona fa niarany antojay ary nolazaina fa namoaka ny tsy amaraterin'ny orinasa nabakabaka Air France ny asany rehefa niakatra tao amin'ny fandarana tamin'ny fahitalavitra rahavavy iray mikendry ny androana azy amin'ny asany amin'izao fotoana izao ny Air France efa nandeha teny amin'ny tribunal administratif ny Rara ny fahafito ambin'ny folo ny volana Oktobra lasa teo ary nandresy sy nahazo rariny tamin'izany i Babarakotoarso nampiakatra ny Rara teny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana malagasy taorian'izay zava-misy izay mahazendana ny eo anivon'ny firaisakinan'ny sindikato Madagasikara na ny SSM. Rehefa nandeha ny fitoriana teny amin'ny inspection de travail dia tsy naneho ny heviny mihitsy ny inspection tapitra ihany ny 5 andro dia mbola tsy niteny ny inspection izany zany dia nanao fitoriana taty amin'ny tribunal administratif et financier ny zavatra nangatahana tao amin'ny tribunal administratif et financier dia ny didy fampiatona an'ilay mety ho fandroana azy satria azadiny fa rehefa tsy miteny ao anatin'ny 5 andro ny inspection de travail dia midika izany fa makatoa an'ilay mety fandroany Air France azy tamin'ny datin'ny 17 ny volana Oktobra dia nandresy izy rehefa nivoaka ny didy ny 20 ny volana Oktobra rehefa izay dia 17 ny volana Oktobra nampiakatra nanao appel zany ny fanjakana malagasy izay eo ny somary mahavariana kely anay satria ny affaire dia affaire-ny faniry Albon sy ny Air France. Manay ny mbola isin'ny tsindry ao anatin'ity raharaha ity ny firaisakinan'ny sindika eto Madagasikara raha ny voalaza mantsy tokony nandeha omaly fa 9 Desambra ny fitsarana ny Babarakotoarso teny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana saingy nahembotra amin'ny 17 ny volana Desambra izany. Omaly nefa nilaza indray ny teo anivon'ny fitsarana fa andeha androany 7 Desambra ny raharaha. Raha ny convocation dia tokony tamin'ny 9 ny volana Desambra zao zany no ny convocation zany anaovana an'ilay fitsarana kanefa dia nahazo zareo ahembotra amin'ny 17 ny volana Desambra izao indray le izy tampoka nefa omaly dia natsona indray izy hoe mandeha androany 7 volana Desambra ity fitsarana ity eo zany no mahavalalana kely anay hoe inona no ambadik'izay maninona no iazakazany ohatr'izay nefa nolazaina fa ahembotra na ny avocat izay tena mahafantatra an'ilay raharaha mba teo kanefa nole hoe fanemorana an'izay dia lasa tsy eto toerana ny avocat zany zay zavatra izay ny somary mahagaga kely anay ary manahinay tsindry izahay eo anatin'izay. Nangataka ny anemorana ny fitsarana tamin'ity androany ity ny fianakavian'ny sindika noho ny fanapohana azy ireo saingy nolavina izany. Rehefa nivoaka ny didim-pitsarana dia fantatra fa nolavina ny fitsarana ny fangatahany Babarakotoarso ny amin'ny tsy tokony anatanterahana ny fandroana azy ao amin'ny Air France. Nametraka taratasy mikasika ity raharaha ity tany amin'ny tribunal ambaratonga voalohany moa i Babarakotoarso sy ny eo anivon'ny firaisakinan'ny sindika eto Madagasikara na ny SSM omaly. Izy ireo izay nanotrona n'ity filohana toko politika madio ity teny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana tamin'ity androany ity. Afavoantso eny amin'ny sapam-pikarohana miady amin'ny eloka bevava etsy fiadanana ny mpanao gazety Gasikara Fensoa mpanao gazety avy ao amin'ny fahitalavitra Rahavavy Real TV Madagasikara raha ny voalaza ny taratasy fiantsona azy ho enoina ny tenany amin'ny voaroroy azy ho nampirisika tamin'ny fikomiana ara-miaramila andrasana sy jerena akaiky moa zany ny toy n'ity vaovao ity.
lafa mavaony toekarena indray ny findramam-bola miompampana akoatra ny fanafaranentana avy any ivelany tsy ampiaverana no isan'ny antony mampiandanja ny vola malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy mitsantotongana tokoa mantsy ny lanjany ariary atao anatin'ny andro vitsivitsy izay. Azo atao tsara nefa ny mifesy misoroka ny fiainandanjany vola ao amin'ny firenena iray izay manimba avy hatrany ny tontolo ara-toekarena ao aminy. Hoy nambarany paitoekarena lalana Razafindраlambo raha niresaka tamin'ny Mialy Raronombana sy Manora Andriamalala. 5,000 mahery ny euro iray nanomboka tamin'ity herinandro ity. Zava-misy izay milaza avy hatrany fa tsy mitsaha mitotongana ny volantsika malagasy. Antondro no tena mahatonga ny fiainan-danjany ariary izay manimba ny lafin'ny fiariana eto amintsika. Isan'izany ny fanafarana entana avy any ivelany. Ankoatra izay, fototr'olana goavana mampitotongana ny vola ao amina firenena iray ihany koa. Ny findramam-bola ny ivelany araka izao fanazavana ity paitoekarena iray ity. Zay zavatra zay amin'ny lafin'ny ekonomia dia midika fa simba tanteraka ny lanjan'ny ariary mihoatra ny euro vahiny. Misy vokany ratsy be nefa zay amin'ny tontolon'ny ekonomian'ny firenena anankiray dia ny famotehan'ny resaka atao hoe tontolon'ny marché na ny resaka arabarotra zany. 900 entana eto Madagasikara dia entana afarana daholo. Vidina en euro, misy koa vidina en dollar fa ny ankamaroany dia vidina en euro dia miakatra manoloana an'izay ny vidina entana io izay tsy fahintsika mpanjifa na eny amin'ny magasin zany na eny amin'ny grande surface zany eny amin'ny resaka tsena amin'ny ankapobeny. Raha ohatra hoe vidina 2 euro ny akanjo anankiray any Thaïlande dia ampitomboy ny 5,000 mahery dia ohatr'izay zany ny vidin'ny entana izay tsika mpanjifa. Mbola misy ihany koa nefa ireo tombom-barotra izay an'ireo mpivarotra ireo. Potika tanteraka ny ekonomin'ny firenena anankiray satria tsy nisy ny fandanjalanjana ny atao hoe tolotra sy ny tanady. Ny amin'ny lafiny atao hoe entana ondrana sy ny entana afarana. Madagasikara dia firenena mpanafatra fa tsy firenena mpanondrana. Lafin'izay koa dia anisan'ny mampitotongana ny landram-bonan'ny ariary izay hitantsika amin'izao fotoana izao. Ny Madagasikara manokana dia firenena velona amin'ny ataka. Voaingana nefa misy banque mondiale mbola vao namoaka tatitra ny hoe mbola anana ny FMI banque mondiale tsosa hatrany amin'ny 950 millions de dollars Madagasikara. Zay zany manam-porofo fa ny ekonomia Madagasikara sy ny tontolon'ny fanodonana ny firenena dia miankina amin'ny famindramam-bola avy any ivelany. Ka izay zavatra izay dia anisan'ny ihany koa manimba ny tontolon'ny ekonomia eto amintsika. Ny fanomezan-danja sy ny fampitomboana ny famokarana irery ihany no vahaolana raha tia merina ny melanja ny ariary. Rehefa ampy ny famokarana, miaina ny fanafarana entana avy any ivelany ho hatrany nambarany ity paitoekarena ity. Miezaka ny firenena anankiray tokony mamokatra. Amokatra amin'ny alany rehetra satria Madagasikara dia efa voateny foana ombenombeno hoe firenena manan-karena amin'ny lafin'ny arena kibon'ny tany sy ny arena an-dranomasina dia ireny zavatra ireny no exploitena tokony no amafisina bebe koa indrindrandrindra ny amin'ny resaka ny fanampitomboana izany atao hoe industrialy famokarana ho vokatra afaka ahondrana. Ankoatra n'ireo produit izay hitantsika amin'izao fotoana izao fa tena efa simba ny hoe ny resaka la vanille potika ny tontolon'ny la vanille amin'izao ny ledsi moa zany dia monopoliser zany rehetra zany mila fanamboarana tanteraka mba ahafahan'ny ekonomia malagasy mijaina mba hisy vokany bebe kokoa ho an'ny vahoaka malagasy sy ny mpanjifa malagasy. Nambarany ity paitoekarena ity ihany fa ny malagasy hatrany no mizaka sy manefa ny fitiavan-tena sy ny tsy fahaiza amin'ny tantan'ny mpitondra. Raha ny trosan'ny Madagasikara dia 705 tapitrisa dolara mahery na 5,4 miliara ariary tamin'ny volana Martsa 2022. Trosa fa nivelany ny akamarony. 2,5 ny arikarena faobe dia trosa avokoa ary nitombo izany raha oharina tamin'ny taondasa araka ny tatitry ny bulletin statistique de la dette. Mampametra-panontaniana ary mampalahelo tsy misy mipakany amin'ny fiainan'ny olom-pirenena ny volany indramina kanefa izy ireo sy ny taranany dia nefa ireo trosa miavosa ireo.
no mariana ity paitoekarena ity ihany koa fa tsy misy idiran'ny ady any Ukraine sy Rosia na ny adiny Israely sy Hamas araka ny novoizina ny fahasimban'ny lafiny ara-toekarena eo amin'ny firenena iray indrindra fa ny firenena andalam-pandrosoana toa ny Madagasikara. Fatafiakatra avroeny raha ampitaina tamin'ny taondasa ny vidin'ireo entana eny an-tsena amin'izao fotoana izao indrindra fa ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro na ny PPN mampikaikaiky ny rehetra izany ary mahafadiran'ovana ny ankamaroan'ny malagasy antsara ary malala ary manantsorandry ary andry rakoto malala. Avroeny ny vidin'entana eny an-tsena ankehitriny miena ny fa efa mividy ka tsy maintsy ahena ny fandaniana isa-tokantrano. Ireo no mamintana ny fiainan'ny malagasy 14 taona tioaria ny fanonganam-panjakana ny taona 2024. Miakatra ny vidim-piainana, tsy mifandanja ny vola miditra sy mivoaka ao an-tokantrano. Voakasika izay fiakarana izay ny kojakoja ilaina amin'ny andavanandro toy ny vary, ny siramamy ary ny menaka. Azo lazaina hoe tsy vita amin'ny fahefan'ny olona tsony mahitsy satria le izy zany raha diniana amin'le fiainana amin'izao le vola miditra amin'ny olona zao maivana dia maivana nefa le fiainana ohatrany hoe zao raha zavatra vidiana tamin'ny taona lasa zao ataontsika hoe 5,000 amin'izao no izay efa vidinao 50,000 dia izay zao dia efa hoe tena fiakarana zavatra tena ambony be dia le fidiram-bola nefa tsy midina fa vao tena miaina tena ambany be mihitsy le fidiram-bola amin'izao tsy mahita rehetra raha 5,000 zao no atao hoe amin'olona hoe hita androany tsy ampy olona raha atao hoe olona telo mianaka na ohatr'izany tsy mahavita andray andro zany. Sarotra be ny vidim-piainana amin'izao na ny entana miakatra zany ny entana amin'izao na ny entana eny amin'ny andavanandro ara dia miakatra daholo. Tokony mba misy fijerena ihany le majinika zany no tena mijaly noho le olona efa mba manam-bola ny sasany dia mba tsy dia misy dia mirara iny fa le majinika no tena mijaly. Tsy mitovy ny lalam-bola satria ny hoan'ny anay zao ny tadavana androany dia hoan'ny androany anay raha tsy malafo dia mihinana kely zany. Tsy neto indriny vohitra ihany no mizaka izany sy hafana ny ambanivohitra ihany koa aza. Tsy maintsy miaina amin'ny zava-misy ny rehetra ary miezaka mitsinjara izay kely eo am-pelantanana. Tena mafy raha aminay ambanivohitra aloha zao dia tena tsy raha tsy mitazona angady ianao tsy velona nefa ny angady ataonao androany tsy avelona anao satria ny volenao androany ka ho vokatra androany fa aloha mitsipona kely amin'ny zato fidanana anana zay mbola tsy mividy vary tena hoe 5,000 izany ny vary ary nefa avizao na nitambary ambolenao raha totoran'ny atsanga dia inona no ataonao fa tonga ianao dia milamina fotsiny. Ny any ambony resantsika aloha dia ny Andriamanitra sisa mitahany majinika raha zay ngamba nazo tenenina aminareo. Tsy mitsahatra mitotongana ny sandany ariary izay mahatonga ny fahefa-mividy ny malagasy ambany dia ambany. Tsy manana politika matotra ny votana ny Madagasikara ialana amin'izao fahafantatra nalalina izao ny fanjakana. Any amin'ny tsy lahara-pahamehana no himatematesana ka tsy mahagaga raha tahaka izao ny fiainan'ny malagasy sy ny firenena. Tsy maintsy aloha tsy maintsy misy avajanona zay tsy lahara-pahamehana janona ihany fa tsy matosika tsony le lela-bola amin'izay fa maivana. Raha ny tena marina zany aloha tokony mba kakarina ihany le lanjam-bola antsika fa lasa maivana kely loatra. Lafim-bavao ny tontolo iainana indray 4 kilometatra tsy mivady mandry ny fialaran'ny faritra mando na ny zona humide manerana any Madagasikara. Araka izany manana anjara toerana lehibe amin'ny fambolena sy ny jono ny fiarovana ny faritra mando. Tafiditra anatin'ny faritra atahorana noho ny fiovaovan'ny toetry ny andro sy ny fanimbana ataon'ny zanak'olombelona nefa ny faritra mando ho antsika eto Madagasikara. Araka izany Denis ny Atrikasa avana vaolana iarahana amin'ireo mpisehatra voakasika rehetra tetsy Alarby atoana ny sampandrarany firenena mikambana momba ny sakafo sy ny fambolena na ny PAM. Avitra Sondabe sy Andry Rakoto Malala. Ity taona 2024 ity nahitana hafanamby ny vaiva indrindra taorin'ny taona 2024. Niakatra hatrany amin'ny 3.13 degré Celsius ny hafanana araka ny mpanara-maso Copernicus avy amin'ny vondrona Europeanina. Tsy misy afabela fa mizaka ny vokatra izay fanimbana ataon'ny zanak'olombelona izay avokoa ny maneran-tany. Ho antsika eto Madagasikara, atahorana fatratra ny fahasimban'ireo faritra mando
na ny zona humide ny ankinany fambolena ho an'ireo tantsaha. Mpisehatra maro ny voakasika hitondra fanatsarana sy fiarovana azy ireny. Loharano afahana mampiroborobo ny fambolena ny faritra mando ka tsy maintsy arovana. Ny mahatonga azy mora simba dia matetika mantreka ao aminy ao ny fandripahana na fanimbana ataony poniny. Ohatra zao Sitramsara misisiny tsy tokony ambolem-bary. Azazanareo? Fa misy manomboka mamboly vary, rehefa misy manomboka mamboly vary dikan'izany efa manomboka mitarika ny fahasimbany zany. Ny rano ao aminy ao normalement tokony conservena fa tsy rano ao koa ny tsoritigny andeha amin'ny tany hafa sy ny sisa. Zay le mahatonga hoe mila apetraka tsara zay fisiny zay synergie le connectivité ny écosystème zay ny atiala tsy robatigny satria ny atiala mahatonga oragnandro mandeha ao tsy robatigny koa io arena io satria io no manome ataoko hoe source naturelle de nappe phréatique ny fisiny io zany hoe naturellement mamoaka rano izy io amin'ny faritry magnodidiny azy amin'ny ampiasagna amin'ny fiainana amin'ny fivelomana. Faritra araka amin'ny 20 no jerena manokana ao anatin'ny tetikasa iarahana amin'ny sampandrarany firenena mikambana momba ny sakafo sy ny fambolena na ny PAM. Madagasikara isan'ny miavaka eto ambonin'ny tany satria nanana mesure de conservation miavaka atsika. Manana ny aire protégée, atsika isan'ny manana ny aire protégée maro ambonin'ny tany. Araiky amin'ny 50 ny aire protégée terrestre sy marine ary tafiditra amin'izay koa ny Ramsara zay manana velarana mihoatra 9 millions d'hectares. Atsika no manana site Ramsara araiky amin'ny 20 officiel zay manana velarana any amin'ny 2 400 000 hectares. Atsika manana transfert de gestion na TGRN zay natao magnodidina an'ireo aire protégée sy site reo afahana miaro maharitra an'ireo arena reo satria ny objet ny transfert de gestion dia mba ahafahan'ny poniny magnodidina io faritra io manana droit d'usage fa mirindra ny fitantanana. Fa raha haitsika ny miaraka miaro an'izany samy mandray ny andraikitry ny tandify azy aby ny sehatra rehetra sauver Madagasikara amin'ny fanagnany. Ankoatra ny fambolena azo avy amin'ny faritra mando izay mirefy 4 tapitrisa kilometatra toradro mahery, voakasika ihany koa ny jono izay tafiditra ao anatin'ny valan-javaboary arovana ary ananan'ny Madagasikara maro. Aritra 2 andro ny atrikasa iarahana amin'ireo mpisehatra samy hafa ny fotony tanterahany etsy Alarobia. Atosika ho an'ny mpianatra amin'ny famoronana asa fanampiana ho an'ireo orinasa izay ihany koa ny fanehoana ny voka pikarohana ataon'ireo mpianatra etsy Akatso. Mandritra ny 2 andro no ahafahan'ny rehetra mitsidika ireo vokatra maro samihafa nataon'ny mpianatra sy ny mpampianatra eo anivon'ny sampam-pampianarana siansa etsy Akatso. Avitra Tsondrabe sy Andry Rakotomalara. Manana ny anjara toerany eo amin'ny sehatra ny fampianarana sy ny fikarohana isika malagasy. Maro amin'ireo manam-pahaizana no mampianatra any amin'ireo firenendehibe toa ny any Europa. Maro dia firay azona mamantatra ny fari-pahaizan'ny mpianatra ny vokatra ny fikarohana nataony. Anatin'ny fanatsarana sy ny tombana atao amin'ireo mpianatra amin'ny sampam-pampianarana siansa dia misy ny tranoheva fampiratiana ireo voka-pikarohana samihafa tanterahany etsy Akatso. Fotoana anankiray ihany koa io entina ifampizarana amin'ny industrie sy ny entreprise eto Madagasikara sy ireo mpiara-miombonantoka sasany afahana mampiseho hoe zao ny zavatra vitan'ny mpianatra izay azo trandrahana ireo industrie sy orinasa ireo zany ho an'ny hoavy na izay efa misy mampiatra ihany koa mazava ho azy amin'izao tsika miteny zao. Tosika nomezan-danja ny voka-pikarohan'ireo mpianatra sy mpampianatra pikaroka aharitra 2 andro ny fampiratiana. Santatra bavarano ihany izy ity fa mbola itoy ny etsika ahafahana mampirisika ny zaza malagasy hikaroka bebe kokoa tombotsoan'ny firenena. Ny maresaka iraisam-pirenena tsy mbola misy fitsarany ny ady eo amin'ny Israely sy Palestina hatramin'ny androany. Mikaroka fatratra izay lehibe ny Hamas tafika Israeliana. Fiara-mifon'ny visy miaramila maro avy amin'ny Israely no efa miatrana ao amin'ny tanàna atsimon'ny Gaza amin'izao fotoana izao. Toerana izay heverin'izy ireo fa itoerany lehibe ny Hamas io toerana io. Vonjavandremahefa sy Mathieu Prince. L'armée israélienne affirme avoir encerclé la ville de Khan Younes, la plus grande ville. Voadidiny tafika Israeliana ny tanàn-dehibe iray ao atsimon'ny Gaza amin'izao fotoana izao. Mikaroka ila lehibe ny Hamas Yahya Sinwar tomponantoka tamin'ny fanafiana tao Israely any 7 oktobra lasa teo izy ireo raha ny loharambavao.
fiara-mifono vy maro sy miaramilanjatony avy amin'ny tafika israelianina no efa miodidina ny trano fonenana ity lehibe ny vondrana islamista palestinianina ity saingy hatreto mbola tsy fantatra mazava ny tena misy azy ho ny praiminisitra israelianina. Ho an'ny ao Gaza manokana tsy antonona ireo marary sy maratra intsony ny hôpitaly any an-toerana. Palestinianina 200 no efa namony ainy ka vehivavy sy zaza avokoa ny 700 amin'ireo. Raha nitatitry ny firenena mikambana trany ray faingo valo tapitrisa ireo olona nitsopinenana niala tao Gaza hatramin'ny nanomboan'ny ady izany hoe 700 ny mponina any an-toerana dia nitsoaka avokoa. Ao Rafah renivohitra iray ao amin'ny faritra Égypte kosa no mandray ireo mpitsopinenana ireo raha ny loharambavao. Israélien a donné son accord pour une livraison minimale de carburant ce jeudi. La quantité sera déterminée au fur et à mesure en fonction de la situation humanitaire. Ataka ny mazatra ho arainao aorin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ny fandarana ahona marina aorin'izay kosa ny Global News anarainao ireo vaovao misongadina maneran-tany ary aorin'izay kosa ny ronan-tsary indray amin'izao mitondra lohateny hoe chaîne Ultraman ny sampana fampalalam-baovao dia misotra anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko.